ahoana zanagasikara resadresaka tafatafy mahakasika ny olondro ihany tsika ilalaony tapony kunila day ilay mitsetsitsetsitra eto amin'ilay tapony eto elahy ho an'ny lehilahy zany ity resaka ity ina nataony ela voaloha manoroka ohatra ilay manoroka rehefa manoroka amin'ny fo ianao dia vitanao tsara fa azo tsirony ho an'ny elahy koa zany mila manoroka amin'ny fo hoe andeha hanoroka ilay entana zaho dia alefany elahy mila sady maka-rivotra tsara ialany manoroka ilay entana ho an'ny vehivavy rehetrarehetra tsy reraka ako manao ny vehivavy fa tiavo ilay ataon'ilay lahy fa raha ohatra ka tsy tidry tsy azo tsirony izany mihitsy ny ataontsika voaloha madio be mihitsy ity ratsan-tanana sy filatanana miala ny mainty be malandilandina tsara io dia diovina tsara ny lela borosina tsara amin'ny vinaigre sy colgate dia rehefa vita izay kobanina tsara atao madio be izay no atao hoe madio dia ankoatr'izay moa izany fantatsika rehetrarehetra eto elahy izany manoroka amin'ilay tena mahazo aina tsara oroana tsara sady maka tsirony elahy izay aloha nataony elahy voaloha vita indray izay dia tsy maintsy anao savahao ohatrany ahoana ilay misavahao dia tsy maintsy misy ilay lohankely eto mivoaka dia ery ilay lohankely marandrankely ny lohany kitso ilay azon'ny vehivavy tsirony dia eto ilay tapony anankiroa ny ataony elahy zany voalohany indrindra dia ilay manodidina atao misavahao manodidina aloha elahy mampiasa ny lelalehilahy na miakatra na miolakolaka fa nataoko tao amin'ny vidéo tao fa mila tsy maintsy mikotrana tsara mialohan'ilay anao ilay kunila dia ampiana kotrana tsara ny tenda sy ampiana kotrana tsara ny lela dia amin'izay mba mahazo aina mahazo tsirony tsara rehefa vita izay tadio tsara fa ny kitso tsy le eto amboniny kely eto fotsiny le maranitra kely io fa mitoetra aty amin'ny vatany aty ilay izy misy tongotra kely ilay izy ao anatiny efa tsy tazana ety ivelany rehefa jereo tsara fa rehefa tsapany ela voaleladelaka mahafinaritra tsara ilay eto amin'ny sisina anankiroa molotra anankiroa eto dia hitany ela fa mivoto mahazo tsiro za rehefa mahazo hoe madama dia tsapany ela ohatrany hoe lasa matavitavy kely hafahafa izay ilay izy matavitavy mafimafy mahazo aina zany kalapiso amin'izay fotoana izy izay dia manao savahao amin'izay ela mampiasa lela ny lazaiko eto dia eto amin'ilay elanelany eto tsy maintsy rehefa sokafany ela ilay izy dia misy ilay elanelan'ilay io eo dia atondray amin'ny elanelany kely eto aloha ny ataony ela dia avy eo ela vao mampisosa ny lelan'ela eto amin'ilay somary tapony kely misy maranitra kely io rehefa hikitika eto amin'ilay kitso amin'izay ela rehefa hiakatra eto ny lelan'ela dia aleo tsy ampiana ilay manodidina dre rehefa eo aloha ela mifantoka tsara zany eto amin'ilay lohany ataovy mipetapetaka kely aloha lelany tiako lazainy rehefa vita mipetapetaka kely somary atao mafimafy ohatrany ahoana tindrika kalapiso somary atao mafimafy ohatrany ahoana ilay izy arakaraka izay itiava madama rehefa vitany ela ilay somary mileladelaka mafimafy eo dia atao somary mitroka eto amin'izay sa le tsetsitra amin'izay ela eto tsy andeha mitsetsitra arako ny tiako lazay fa izy fiampitsetsitra hitsodatsoda ozy zany tsika atahoana indray le mitsetsitsetsitra jereo aloha eto ambany kitso eto somary hitany ela le maranitra kely ilay izy somary apakaro kely amin'ny lela ilay izy dia ahetsiketseo eto ambany kitso eto ato ambany kitso apakarina kely eto amin'ilay izy miakatra kely io dia eo amin'izay ela manetsiketsika lela izay itiavan'ny madama ilay izy dia eto ambany kitso eto somary ahetsiketsika mandritra amin'izay dia eto amin'ilay mitroka mitsetsitra mitsoda ampivan'ilay tsetsitsetsitra amin'izay aiza ilay izy eto ve zavanga amin'izay minoako fa azo aina tsara amin'izay vehivavy aorian'izay fa tsy ao ntsony ela lozany ela le voadangitra fotsiny dia apita tsisy azy zany ampiana lalao aloha ny entana izay vao mampiditra sy manatsofoka ary ho andry koa kalapiso mba miezaka ihany koa ndry tsy vitan'ilay mba mila miady varotra zany ndry fa tsy faly-pompiana fahatany io dia angamba ndry azo hoena raha tsy miady varotra alefaso aloha ny lalao izay vao raikitra ny mampidipiditra avero kely indray ny kotrana mialohan'ilay tsetsitsetsika eto ny tenda miotikodina ndilany miotikodina vita izay dia miakatra elaela midina miakatra midina satria latsina ilay tsetsitra dia eo amin'ilay tsy maintsy hiakatra midina eo vita indray izay dia ny lelantsika
miakatra, avy eo indray ahemotra mafimafy, alefa makany aloha, vita izay, ampakarina indray, ampidinina indray, izay, kotrana mialohan'ilay tsetsitsetsitra eto, inona fa azo hiaina tsara amin'izay madama ho aorian'izay, maso tompoko.